Mitaky ny famoahana ny mpikambana iray ny anivon'ny kongresin'ny tetezamita izay nosamborina tany Mananjary. Ireo mpikambana ao amin'ny kongresin'ny tetezamita nanatanteraka iraka tany an-toerana moa ny ty parlementaire ity izay nosamborin'ny Zandary tany an-toerana noho ny antony tsy mari-potitra. Raha tsy aivina ny tantara dia ny 17 ny volana aprila lasa teo ny nanainga teto Andrenivohitra ny mpikambana iray ny anivon'ny kongresin'ny tetezamita hijery fotony ny olana mahazo ny mponina any amin'ny faritry Mananjary ao amin'ny fokontany fiadanana izay misy ny karera fitrandrahana vato sarobidy. Ny 20 ny volana aprily no nosamborin'ireo Zandary tany an-toerana ity tompon'andraikitra ity ary hatramin'izao dia tsy hita izay nitondran'izy ireo azy. Iaho moa zany misy eritreritra sy mihetraketraka ao mandravany tragno ny olona nefa atao hoe misy mpitandrina filaminana ao nefa sy milamina ny zavatra ataondreo. Misy olona zany manao didy jadona ao amin'io resaka fembenina an'io karera io. Dia zay olona tonga ao sy mety miara-mombona amindreo dia samborina. Dia tonga le CT hoe tonga le CT nijery ny zava-misy ary nakasary ary niaraka zahay. Dia nahita ny tragno midorana, nahita ny tragno rava. Dia hoe amoaka le secret zany i CT dia menasena dia nasenasenina izy tamin'ny tokony tamin'ny 10 alina teo. Dia misy namany anankiray vatany vao tonga adinraika tamin'ny tragnony fampirisahana efa nasena menoty moa dia ahay moa zany ohatrany tena namena dahy dia nisamborina nefa sy trato dia nandositra hay niala tamin'ny toeran'io tamin'ny 12 alina teo nandeha amin'ny lalana any amin'ny 90 km angamba raha sy diso ny tena. Dia nampilaza tamin'ireo namana mpiara-miasa hoe zao président ny zava-misy anka ino ny tokony hitao. Raha ny fantatra dia misy fanaparam-pahefana izay ataon'ireo Zandary hoy ny mponina ao amin'io karera fitrandrahana vatosoa io ary tsy misy mahazo makasary ny zava-misy ao amin'ny toeran'io fa avy hatrany dia samborin'ireo Zandary. Efa nisy moa ny didina nakatona io karera io saingy mbola mitohy ny olana. Ny Zandary avy amin'ny Fianaratsoa no nakazo tao sy nametraka an'izany menoty zany koa averinay fatakinay tisy fepetra ny amoana zany namanay zany eto dia tsy hainay koa ny tsy hisotra ny generaly Richard Valmana lehiben'ny Gendarmeria amin'ireo teny fampanantenana nataony ny amin'ny ahitana ny marina tanteraka mikasika amin'io. Efa nisy moa ny fifanantonan'ireo mpitarika ny fikambanana sasantsasany izay tonga eto Andrenivohitra ankehitriny niaraka tamin'ny lehiben'ny Gendarmerie-pirenena ary nampanantena ity farana fa hijery fotony ny zava-misy momba io raharaha io.